Ny fitsidiana nataoko niaraka amin'ny délégation niaraka tamiko dia nandeha taty amin'ny faritra Atsimo andrefana niaraka tamin'ny autorité locale nanafaratra tany zay tany amin'ny district trany amin'ny districtn'ny Manja tany Marerano tany Bearona dia androany izahay hitanareo eto fa eto Toliara nanao ny fanokafana nyity agence poste malagasy eto Toliara tampon-tanàna ity satria taona vitsivitsy no nanaovana ny fanamboarana dia efa vita soamantsara ny fanamboarana ny fanavozana ny agence poste malagasy Toliara dia izay no atondiantsika eto satria fantatritsika fa ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia ny matofilohan'ny République Andranjoeta dia nametraka ny veninany faraka ambin'ny folo amin'ny fanavozana ny fitantanana ny toeram-panjakana. Akoatra ny fananganana sy fanatsarana ireo fodrafitrasa dia betsaka ihany koa ireo fanavaozana amin'ireo tolotra omeny postra malagasy ny mpanjifa. Ao anatin'ny fanavaozana ny postra malagasy nisy fotodrafitrasa maromaro napetraka. Ao anatin'izany ohatra ny fametrahana smart village. Fa smart village io zany dia any amin'ny toerana lavitra andrina maro izy ny eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Eto kosa tsika dia hitanareo eto ngamany ny agence postre malagasy vaovao. Izany dia ny fampiasana ny tolotra vaovao ny karatra hipoketra na carte bancaire moa izy io. Fa atsika mampiasa ny service bancaire satria ao anatin'ny hoe inclusion financière sy izao. Hitantsika fa izany ny karatra izany no ampiasaina amin'ny fandoavana ny basi-pianarana. Ka izany karatra izany koa ny ampiasaina amin'ny fandoavana ny karaman'ny maître Afram ny mpiasam-panjakana Ray Manontolo misitraka an'izany ihany koa. Fa ity moa zany amin'ny postre malagasy dia fanokafana ny agence amin'ny endriny vaovao sy fampiasana ny carte hipoketra ka ny olona rehetra ny daholo be dia afaka manjifa an'izay karatra hipoketra izay. Fankasitrahana tanteraka no natolotry ny vahoaka ny faritra Atsimo andrefana ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao ezaka lehibe izao. Fankasitrahana sy fisaorana no entinay ato amin'ny faritra Atsimo andrefana ny fitondram-panjakana izay tarify firenenan'Andravelona satria be dia be ary maro tokoa ny raha vita raha ato amin'ny faritra Atsimo andrefana manokana no se resaka. Eto zay monsieur le ministre dia makasitraka koa ny zava-bita ny ministre ny postre sy ny fandraisan-davitra tena voasambany misy zao na anakory aloha raha horesaka dia zao raha voasambany misy ary toerana tenenitsika zao dia toerana lavitra andrina daholo ary eto zany dia fisaorana tolotra izany satria moramora ho an'ireo toerana voalaza tetry ambony ao ny fandray amin'izao fotoana zao na ara internet na ara postre malagasy izay efa nahazatra antsika hatramin'izay.